Baolina tokana matin'ny Ryan Ravelson teo amin'ny minitra fahasivambefolo no namitsana Barean'i Madagasikara ny Burundi androanzoma nandritra ny lalao voalohany izay tafiditra ao anatin'ny fifananana ara-piralahiana izay tanterahana eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Raha ny endry lalao dia nanindry dia nanindry tokoa ny Barean'i Madagasikara tamin'ny fizaram-potoana voalohany. Sarotra ho an'ny voadalarany Burundi ny tanany Eladari teo amin'ny sisiny ankavia. Nampiseho ny maha-izy azy ihany koa i Arnaud Randrianantenaina loha laharana. Kitikitika teo amin'ny Arnaud sy Ryan raha teo no nahafahan'ny Barean'i nokatra ny isa. Somary nanindry kokory zareo Burundi teo amin'ny fizaram-potoana faharoa fa mbola teo hatrany Sony Layton mpiandry tsatokazy Barea izay nahafa-po ihany koa. Amin'ny alatsinainy ho avy izao ny lalao faharoa ataon'ny Barea izay ihaonany amin'ny ekipa pirenen'ny Rwanda. Mandeha ny fampiresahana amin'izao fotoana izao ny amin'ny fampihenana ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Madagascar Airlines. Isan'ny tepika izay navoatra ny Thierry de Balel, tale jeneralin'ny orinasa ity io nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety omaly. Noho ny zava-misy manoloana ny fiatoan'ny sidana resam-pirenena izay trandrahany ty kompania ity dia tsy azo idivirana izany hoy izy. Mafezatra loatra ny resaka karama ho an'ireo mpiasa izay miisa valonjato nefa ny asa tsy misy firy akory. Tsy maintsy jerena ny lafin'ny maha-olona ary atao anaty fampiresahana avokoa ny zava-drehetra ho iatrany ity tompon'andraikitra ity nanamafy. Fandresena roa sy faharesena roa no vokatra azon'ny Maki vehivavy teo amin'ny taranja rugby lalaovin'olona 7 nandritra ny lalao afrikana izay totosaina ny akirary ny vohidrikana amin'izao fotoana izao. Medaly volafotsy no azan'ireo mpilalao rugby vehivavy reto tamin'izany lalao izany. Nezinezina ny fandresena azon'izy ireo nanoloana zareo Nigeriana tamin'isa 25. Resiny Ghana kosa indray izy ireo ny alakamisy tamin'isa 15 ary nioty fahombiazana tamin'ny fandavona ny ekipa pirenena Tunisiana tamin'isa 14 ary tsy afa-nanoatra nanoloana ny Uganda omaly. Nafesatra ny faharesena otra noho ny 7. Mitazona vonjamaika ny larana faha-13 Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'ity lalao afrikanina ity. Medaly volamena 4, volafotsy 4 ary alimy 7 no azon'ny Madagasikara. Karatany miisa 330 sy 3 alina no nozaraina tao Ankadinondry Sakay. Tany amin'ny faritra Bongalava iny omaly alakamisy. Ponina avy amin'ny commune miisa 7 ato amin'ity faritra ity no sitraka an'izany fizarana Karatany sy titre Vaovao izany. Isan'izany ireo avy any Ambatolampy, Ankadinondry Sakay, Bematazana, Bevato, Fiadanantsoa, Mahasolo ary Miandrarivo. Marina fa ny tetikasa Kazef izay novatsian'ny banky resam-pirenena vola no antoka voalohany tamina fanana tanteraka izao fizarana titre sy Karatany Vaovao izao. Eo amin'ny lafin'ny toetrandro dia anatombo kokoa ny rotsakorana amin'ny tapany atsimo atsinanana sy ny afovoany atsinanan'ny nosy ho an'ny telo andro manaraka izany hoe hatramin'ny alahady ho avy izao. Tombanana tratra 7 hatramin'ny 9 mm ao anatin'ny 420 ora ny tahan'ny rotsakorana amin'ireo toerana ireo raha ny fanambarany fobe famantarana ny toetry ny andro. Noho izany dia nahazo fampitandremana amin'ny loko mavo ny faritra atsimo atsinanana Vatovavy, Fitovinany, takizany ihany koa ny distrika ny Tolanyaro. Filazana fampitandremana amin'ny loko maitso kosa ho an'ny faritra Atsinanana, Analanjorofo sy ny distrika ny Antalasy sy Sambava.